Tamin'ny 2010 nanoratra hira hoe Ratranao nataoko tany amin'ny studio le izy hira miaraka amina gitara dia nivoaka le izy tamin'ny 2011 efa vita ny clip dia mety fantatrao zay dia ny nahatongavan'izay no resahantsika eto androany. Be da be moa zany ny anekdoty tao anatin'ny hira iny tamin'izany fotoana nararirary fo kely tamina tamina vehivavy mety fantatrao koa zany mety misy mpira koa manao zany dia tao amin'ny chambre koa dia natorotoro teo tamin'izany moa zany nalaza be ny R&B, nalaza ery Marion, nalaza ery Imar, nalaza be da be ny mpira R&B nalaza tamin'izany dia sarotra be ny mametraka style tamin'izany satria efa nataony ery zalahy daholo izay style rehetrarehetra possible. Ary tamin'izany rehefa nanomboka nalaza koa ery Alisson reny tady hoe inona ary ny zavatra mba tsara atao amin'izao ohatra ozy hoe ohatran'ny mba tianao hira hoe somary acoustique le izy dia misy gitara kely dia misy tanana manao zao kely dia misy amponga kely dia teo moa navesabesatra teo foka dia nandray gitara vitsivitsy noty mbola haiko tamin'ny gitara tamin'izany mitendry teo nanomboka nitendry amin'izay dia tonga tonga voalohany tao an-tsaiko hoe diso ao taminao nambitak'ilay fonao dia zay dia ohatrany hitako hoe tonga dia mety be zany le izy tonga dia hoe miraikitra tsara terreur fa dia nitohizana dia vitako hatramin'ny farany ndray andro any dia vitako hatramin'ny farany nanaraka n'le fikirana gitara niaingana inspiraka dia tamin'izany tamin'ny 2010 niara niasa tamin'ny studio any Mirado tamin'izany tany no enregistre ny albumako voalohany dia le tao amin'ny studio moa teneniko misy hira koatr'izao amina gitara le izy fa za tsy dia mahay mitendry gitara fa mba tendrenao dia ok arozy izy natoroko anazy ohatr'izao le mitendry anazy ty le noty dia mba tendreo fa za tsy dia havanana amin'le mitendry gitara tendren'le izy teo zay hoe tena milay be mihitsy mahafinaritra anazy zany fikira zany fa mba asio amponga kely hoe amponga gasy kely reny dia nasinay le izy dia mivoaka ny feo tsy mivoaka ny sary fa mivoaka ny feo dia nanomboka ny enregistre efa nanomana tononkira moa zany efa nomaniko rehetrarehetra tany an-trano daholo hoe inona no iraiko eto ambonin'ity inona ny atao amin'le izy dia natao enregistrement lamina tsara atao amin'ny refrain hoe ratry anao ampoko ao ratry anao antsaiko ao ratry anao fa mampifaly ahy hoe naninona zany tranga mampifaly anahy foana ianao na ratra ary dia ohatr'izay moa zany le hira tsy haiko na efa heninao ho an'izay nanaraka anahy moa tan'izany tamin'izany dia maharaka nyzany tsara rehefa vita le hira dia nentiko nody aloha le izy zany tamin'izany tany an-trano dia nieritreritra hoe mbola misy zavatra tsy ampy zany fa teranga za ohatra ny tianao ohatran'ireny rockstar reny hoe misy gitara be disto be ao anatiny nasaiko nasiany gitara le izy hoe mba tiako asiana gitara kely zany mba disdisto tena ohatrany hoe rockstar reny dia nasiana an'izay dia boucle le hira vita ny ratry anao anao clip tamin'izany fotoana mbola sarotra be manao clip tsy ohatrany amin'izao fotoana hoe tonga dia misy olona efa mpanao clip fa tamin'izany mbola sarotra be mitady mpanao clip surtout raha tsy manam-bola ianao ohatranay tamin'izany mitady any Dukera tsy haiko na fantatrareo Dukera image tamin'izany no mpanao clip mba azoazo zany zay koa manano mitovitovy filmina dia hoe tena ohatr'izao le clip misy sipa dia malahelo an'le sipa le ry dia mitantara ny zavatra ny ainana izy dia ohatr'izay ianao anatin'le clip misy an'le mandy zany mihira dia matsiaro an'le fotoana niarahana tamin'le sipa sy ohatr'izany sy ny souvenir rehetrarehetra natao moa zany ny clip efa fin 2010 nanao an'le clip tamin'izany mbola sarotra be manao montage ela be manao montage 2011 le izy vao mivoaka le clip tany amin'ny juin 2011 tany zany mivoaka dia natao nalefa tamin'ny télé dia iny ianinao iny izy ratry anao ny titrany ao anatin'izay efa handray 10 taona atoato zany ny hira iny efa ela ihany zany efa ela ny hira fa mety zao fantatrao efa ndray 10 taona atoato iny dia ankarazan'izay tsika efa nresahako foana moa zany zay ho an'izay nanaraka anao hoe ho resahako ihany zay hoe ankalazan'izay tsika miatomboka amin'ity zany averintsika iny hira iny ataontsika milay be resintsika clip milay be zay ny eritreritro amin'le ho atao amin'ny fankalazana le izy dia ny albumako voalohany koa efa mitovy taona amin'iny efa ankalazany fa 10 taonany dia homarikitsika daholo zay amina sortiany albumako amin'ny farany taona dia misaotra anao nijery nanaraka an'ity BTS ty na Behind the Song mety mbola hisy anankiray hafa ohatran'ity ihany fa ho jerentsika eo